Coucou daholo le food lovers efa ela be zay tsy nanao andao andramana dia androany nareo aseho anay bon plan anankiray sady nanamboatra carte vaovao zareo dia lasa niova ny carte-n'zareo ato amin'ny Palissandre Hotel. Tsy haiko nareo na efa nankato amin'ny Palissandre Hotel fa fandalovana foana zany izy ity reo amidina amin'ilay fidinana Ambohijatovo iny fa zay androany tena hoe nanao découverte rehefa niditra tao tsara be ny entretien sady natao tanana daholo kay le zavatra rehetrarehetra tao dia tena hoe wow. La table des hautes terres restaurant. Ato amin'ny Palissandre zany dia niova ny carte dia décorer anareo ny carte androany anandrana ny carte vaovao. Misy entrée vegan, plat malagasy, poisson, viande. Merci des beaucoup. Desserts. Ok. On a les cartes vaovao, liberté, nous avons les cartes vaovao lancées à ton Palissandre. Des reto ny entrée. C'est là. Misy ny hoe artichaut crabe de Mangrove. Hita mihitsy zany alfray zany nisy recherche le izy. Dia ohatr'izao. Dia misy ihany koa ny plat malagasy. Dia misy ny plat végétarien. Gnocchi cassava zany zao alfredo, sauce alfredo le izy. Dia mangahazo. Dia ohatr'izao. Poire au confit au fond. Dia ankoatran'izay misy ihany koa ny poisson sy ny crustacés. Anguille fumée en ravioles. Des misy ny poisson du jour en croûte de patsabé. Des ato misy ny polenta anaty coco sy ny curry de crevettes. Akoatran'izay misy ny viande de volaille sy ny viande sy ny volaille. Ao ny selle d'épaule, fondant de joue de bœuf en croûte d'herbe ary ny magret de canard. Ohatra m'intéressé anazy zao ty magret de canard ty. Les desserts no asehoko anareo zany hoe niova mihitsy zany ny carte tato amin'ny Palissandre manomboka androany. Zany hoe lasa ino moa izy? Lasa liberté. Lasa liberté sy personnalisé zany ny carte dia tiany dessert satria nena dessert foana nalaiko voaloha rehefa mandeha ohatran'izao dia aka zao zay rehefa eo crumble de banane au chocolat noir aka koa zay royal chocolat grand cru feuilletine. Dia akanty corolle croustillon de noisette ty misy karazany maro be zany ny dessert ato amin'ny le Palissandre. Tonga soa amin'ny Palissandre. Merci. Bonsoir. Aka commande zay dia afaka to dia alaina hatramin'ilay dessert? Ie afaka ka dia amin'izay tonga dia to dia miaraka alefa fa zay mantsy ny fanaonay. To dia alefa ny entrée ny plat dessert to dia miaraka mivoaka. Plat dessert, ouais. Alors, ina moa izy teo papa? Poulet à la noix de coco, plat malagasy ny Tiffany. Miaraka amin'ny vary fotsy sa vary mena? Vary fotsy sa vary mena? Vary fotsy. Et entrecôte de zébu au grill, sauce poivre vert, des frites maison. Sauce poivre angamba izy raha tsy diso va? Oui, sauce poivre. Sauce poivre, entrecôte. Le entrecôte atao masaka tsara sa à point? Inona moa le lolo teo papa? Les cailloux confits de... effiloché ny lolo. Effiloché. Effiloché de poulet rôti au jus gras. Tenena, entrecôte de zébu au grill. Entrecôte de zébu zany anankiroa. Fa izy ny entrecôte de zébu koa? Raha ihany. Ny Tiffany, poulet à la noix de coco, ny entrecôte, ny lolo Effiloché de effiloché. poulet. Teny papa? Magret de canard. C'est que c'est il là? Ils ont recommandation les poissons. Les filets de tilapia surpoids. Tsara daholo aloha rehefa misy équilibre na saveur manko efa misy accompagnement miaraka amin'ny zareo tsirairay. Dia filet de tilapia surpoids. Ok. Satria io le misy anao ambony fumette iny là.
Dia ny dessert, Ny dessert dessert Royal Choco Grand Cru, royal. feuilletine, Mhm. efa misy coulis de fruits rouges io. Pour Tiffany, c'est crumble de banane au chocolat noir. C'est ça, hein? Crumble. De banane au chocolat noir. Thé. Inona ilay izy teo papa? Yes, yes. Tsara be le choix misy io. Crème Satria brûlée. crème brûlée efa best-seller anay pendant 25 ans. Wow. Nampalaza ny palissandre. Donc on a lulul crème brûlée, 100 francs de crème brûlée. Ataovy hafa le ampany dia mba Dia le iray farany angamba ny tartelette Tartelette soufflée aux amandes. cacao, c'est ça hein? yes. Oui. Voilà. C'est Et inona ny poisson? Jus de carotte agrumes, hein? C'est de Thé pina de colada. pina colada, les... De pina colada. Yes. sans Yes. alcool, ouais. Merci. Asokonareo indray ny carte boisson ataon'ny Langfort indray zany ny anaran'ny bar atao amin'ny palissandre. Dia tafiditra ao anatiny boisson misy apéritif, misy boisson apéritif, misy ny whisky en consommation bien sûr, misy ny liqueur ihany koa digestif, dia ankoatran'izay misy ny cocktail avec alcool ary ny cocktail sans alcool. Nenay zao nalaina hoe carotte agrumes dia pina colada. Mahazatra misy ihany koa ny boisson soft ny eau minérale, ny bière, ny jus de fruits, ny thé ary ny café. Misy chocolat chaud ihany koa eto zao tiany maman sara be. Oui, ny atao palissandre moa zany dia établissement efa nisokatra depuis 1997, c'est-à-dire bientôt 30 ans izy amin'ny Yes. taona. Dia tena hoe misy finesse be ao anatin'ilay izy mahadio tsara daholo ary tena c'est un bon plan à voir, tsara jerena. Zay moa zany efa mipetraka teto efa elaelana fa mbola sy tato mihitsy fa androany tena découvriranay anareo ilay izy dia sady natao amin'ny tanana sady amin'ny mpitiavana daholo ny zavatra rehetra tato. Tout est fait main. Palissandre no nanaovana azy. Dia hoentinay eo amin'ny terrasse-nareo zany izao satria ny terasy atao palissandre ny tsara vue indrindra aloha raha eto Antananarivo dia andao dia asehoko anareo. Ohatran'izao zany ny vue aty amin'ny palissandre tellement tena ohatra mihitsy eto Antananarivo dia vue à 180 degrés. Yes, 180 degrés. Tsara Dia tena hoe époustouflant. Dia afaka mipetraka aty avelany nareo sy afaka mipetraka ao anatiny. Dia ny mampiavaka ny palissandre koa manana piscine zareo. Izany hoe ho an'ny client en chambre zany dia misy piscine natokana ho an'ny client en chambre na ho an'izay abonné any amin'ny spa. abonné spa. Yes, asehonay nareo eto ihany. Mety midy le izy androany fa asehonay nareo. On y va? Hoentin'ny atao daxi nareo tellement zany manaraka norme be zareo. Eto ny miditra dia eto mivoaka. Izany hoe tsisy mifanena mihitsy zany rehefa mitondra an'ilay sakafo. Dia andaonay hiditra isika. Bonjour. Atao daxi Bonsoir chef, ça va? Ahoana fandeha? Bonsoir chef. Mijery kely ilay atao daxi ato zay. Ok, merci. Wow. Wow. Eo amin'ny apéritif matetika ny olona hoe alcool, jus, et là c'est du thé. Ok. Thé au concombre. Au concombre zany servi avec l'apéritif et somary manokatra kely an'le olona mazoto mane manokatra an'le appétit. Zay zany le Zay hatramin'izay. Nefa mety tsy mila sakafo anaty.
amuse-bouche, polenta aux textures et tartare de crevettes. Bonne dégustation à vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie, on peut lever. Hanao dégustation ana thé fanokafam-bavony ilay izy zany. Waouh! À la fois sucré, dia misy an'ilay rappel na concombre vert zany, dia misy an'ilay basilic avy eo manodidina azy, dia tena hita mihitsy hoe sain be mihitsy an'ilay izy. Ny anandray any andramako ty pina colada ty, izany hoe cocktail sans alcool dia misy mananasy lait de coco dia frais be ilay izy tony tsara ny siramamy. Dia ty ny amuse-bouche anay dia tonga dia amin'ny maha-bouché anazy amin'ny maha-amuse-bouche anazy dia hohanina indray miaraka zany andramako. Tsara be. Misy crevette tsy tena masaka tsara ilay crevette fa iny moa mi-cuit dia tsara be mihitsy ny tsirony. Eny be tosina vanille, huile d'olive dia misy an'ity ohatran'ny crumble ity. Misy romarin tsara be. Dia misy beurre. Ohatran'ny hoe pizza revisité zany ilay izy dia misy fruits de mer. Dia hitanareo tao anatin'ity expérience anankiray ity tany amin'ny Palissandre dia le tena napoitra an'ilay chef mihitsy an'ilay identité an'ilay hoe maha-liberté an'ilay carte, satria ao anatin'izay nanao recherche mihitsy izy manokana mba ahafahana manafangaro tsiro mahasamihafa sady miavaka ao anaty la plat anankiray. Bien sûr tsy miova ny équilibre de goût ao anatin'ilay izy. Ohatran'izao tamin'ny amuse-bouche an'izay nandramanay dia nampiasa izy huile de vanille noentina nanambarany an'ilay histoire an'ilay carte sy ny zavatra iainanao anatin'ilay carte liberté. J'ai pris du poulet rôti avec des frites et du burger. Et je vais commencer par le poulet rôti. Oh, je vais mettre un peu de ça. Et puis je vais m'occuper. On dirait ça des goûts de pâte. Ah ouais? Ça c'est bon. C'est bon? C'est comment le burger? C'est délicieux. Je fais goûter moi le poulet au coco avec du riz. C'est trop bon. Ils sont trop bons. Coco? Et le poulet c'est comment? C'est trop délicieux. C'est délicieux? Mon plat que j'ai pris, c'était filet de poisson tilapia et sur la peau. Donc, cuisson lisse, mais à camini,
crème crémeux d'artichaut, hein. Des crémeux de brocoli, c'est bien présenté à l'eau, hein. Les sauces qui est le cake, hein. Des missions de crémeux, hein. Des rappels à l'ail, chou brocoli, des aromatique les hein. Des na parfait cuisson, des amis tombe de wood, nous. La cuisson, voilà. Vous chez là, croustillant les pois, hein. Levé ça là, les laïcs, filet, délicieux. C'est que pour chien à créer, hein. Mais à quand il est allé. Wow, les crémeux, hein. Ici, peur et un peu travail. Et ça fait un très bon mélange. Mais comme les noufna poissons, ce mari me rappelle les yotiques. Ah, c'est délicieux. Nadia, entrecôte de zébu, hein, grillé, américani, sauce au poivre, hein. Si pommes frites. C'est tout été, on va quoi, hein, raraco, les sauce poivre, lui, en bougne. En tout cas, les sauces poivre, et les compés, on va faire racania. Et ni cuisson, à point, à point, donc tendre, les entrecôtes de zébu, hein. Te manca boucher, na frite, à quoi, il a la conasia. Et bonne dégustation. Explosion de saveur aussi, le louset, hein. C'est parfait, c'est très bon. C'est dans la quoi? Tatoni, le poisson. Tiens, crumble à la banane. Une sonne de ma crumble là, hein. Une demi banane, on bonne demi. Stylé, chaud-froid les. La banane, c'est pas trop sucré, c'est délicieux. Je recommande. Pour moi, c'est tartelettes soufflées aux amandes et au cacao. Atome comme les glaces, non, hein? Tendre un peu les glaces. Tenaoué, texture parfaite. Demi-si coulis, hein? Ça, c'est coulis de citron. J'ai mis passion en quel. Et ça, c'est coulis de fraises, c'est parfait. Avec la glace, hein. Incroyable. Et ici, chocolat tisane remis à côté, croustillant. Tiamsel soufflé, hein. Tartelette soufflée, hein, aux amandes. En tout cas, fait une amande croustillant et en bon, hein. Autant ça, ni à wanatani. Des ici, coulis de chocolat, et en atnia. Des tout et des atoko bouchés à gambanti, hein. Pour faux. C'est parfait. Impeccable. Je recommande à 1000%. Les lasagnes corolle croustillant de noisettes. C'est-à-dire que c'est à base de pommes, croquants et confits, et sorbet, hibiscus, mentholin. Les Nigériens, crème brûlée à la vanille. Avec chocolat nounia. Miss Juanata Teleia de Miss Ranrantel Anatan.
délicieux aussi. Le valise le plus, j'espère qu'on ira ici la prochaine fois parce que tous les repas ici sont délicieux. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Ça et ça. Oui. En fait, ce que je recommande ici, c'est vraiment tout. Hier, on a fait la visite ici et c'était trop cool quand j'ai vu ici. Et en plus, le repas, c'est délicieux. Comment tu trouves la piscine, l'endroit? Trop beau. J'ai jamais vu. En fait, c'est la première fois que j'étais ici hier. Et je savais pas que ici c'était très beau comme ça. Parce que j'étais jamais ici. Tu recommandes ou pas? Oui, je recommande. En plus, on passe toujours ici, mais on n'était jamais entré. Seseni aventurane tatomni Palissandre. tena recommandé na tomni palissandre tena excellente sakafo tena conseillé à 1000% surtout le dessert tena hoe Yes. wow. Dia ahoana mofo teny zoky zany? Andan jamana fony. Bye bye.